fanany voninahitra. Fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra. Miaraba tompoko. Faly indray ny tenako Pasteur Isidore Andrianirina mandroso ao anatin'ny tokantrano misy anao amin'ity anio ity avy ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra eto Madagasikara. Mandroso manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy vavaka sika. Raha eo misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fafako mitondra teny indray androany hitondra fahasoavana ho an'ny olona izay afaka ny mandresy mahita ity fahita lavitra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra n'Andriamanitra fa havita soamantsara aloha ny fitoriana filazantsara tao anatin'ny fankalazana ny 5 taona nisy fiangonana fanany voninahitra teto Madagasikara. Maro dia maro ny olona vovonjendray tamin'ny herinandro lasa iny zay asehoko anao eto androany. Tamin'izany dia nisy ny fiarana ninana mofomamy izay fanehoana fifankatiavana firaisan-tsaina. Dia nisy ny fanapahana mofomamy, nisy ny fiarana amin'ny faly, fiarana ny tsikitsiky, nisy ny afatra mafonja nomena ny vahoaka tonga tao amin'ny maison de la culture, ary nampianarina ny olona tao anatin'izany ny atao hoe ho any an-danitra isika ary hitaona olona ho any an-danitra isika. Ampahafantarina ny olona fa mandalo tsika eto ambonin'ny tany tsy mandrakizay tsika mijanona eto, ary rehefa miala eto toerana ray no afaka isin'ny olona amin'ireo toerana anankiroa misy ao ambadika izao fiainana izao. Misy ny atao hoe afobe, misy ny atao hoe fiainana mandrakizay na paradisa. Ka ny fisitsika eto an-tany dia fiomanana ho any an-danitra ary ihany koa hitaona olona ho any an-danitra. Ndao arahantsika vetivety ny ampahany tamin'ny tenina tsipy tao amin'ny maison de la culture.
zay ny atao hoe afatra avy amin'Andriamanitra izay ampitaina amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Azadino rahalahy sy anabavy fa ny fivavahana dia misy fifaliana ao, misy tsirony ao anatin'ny fivavahana. Ny tena fototra ao anatin'ny fivavahana dia ny fitiavana. Tatoato moa dia misy ny fandrosoana lalindalina kokoa ny amin'ny fiantranana fanaovantsoa izay iainana ao anatin'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra, izay ny mpanompon'Andriamanitra mitarika izany manao azy voalohany dia mampianatra izany amin'ireo mpino na ondry ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra izany. Nisy ireny fanomezana stylo na firebajajo mandra-pavitan'ny fanadinana nomenan'ireo mpanao baccalauréat tamin'iny fotoana anankiray izay nasehoko antsika teo iny. Nisy ny fanolorana taolina nomena ny fiangonana rahavavy izay naseho tamintsika teto. Nisy any koa tao olona nananany olona trosa izay efa tsy tafavoaka ny tsony. Tsy hoe Andriamanitra kory tsy manampy fa mba mizaha toetra ny tsirairay avy ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra hoe mba afaka manampy ny namanareo ve nareo. Dia nisy olona vonana n'olon-tena nitsangana nandony trosany namana. Iainana ao anatin'ny fiangonana fanahiny voninahitra daholo izany. Dia anankiray ty kosa nisy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nandalo teto amin'ny foibe ny fiangonana fanahiny voninahitra teto Manjanga. Izy no mitondra ny asan'Andriamanitra ny toliara avy any. Nisy zavatra ny nampihetsi-po nataony teto dia nisy fanomezana manokana nomeny ny mpanompon'Andriamanitra azy tao arahantsika. Fanahiny voninahitra. Amin'ny volana janvier nareo miverina ty nareo rehetrarehetra reo tsofina rano alefako reo planina ianao avy any toliara. Afaka raha volana sy tapany dia efa omeko anao ny billet d'avion. Tehirizinao tsara. Azo toerana. Androany ary te hilaza aminao hoe ny fivavahana dia tena misy tsirony, misy fiainana, misy fifaliana. Ny zavatra tena goavana indrindra rehefa tena vonona ianao ho any an-danitra dia ny zavatra hito ambonin'ny tany hitanao maivamaivana daholo. Misy afatra tiako arahanao androany izay natao tetsy amin'ny hôtel Le Bonheur ny tany Matsatsa tamin'ny asabotsy lasa teo, izay manindro mafy fa miomana ho any an-danitra. Izany hoe miomana ho amin'ny fiainana any ambadiky ny fahafatesana, ny tena kendrena eto amin'ity tany ity. Fa kosa mandritra ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra koa isika. Ary izany no ampianarina ny sabotsy ho avy izao. Ny fitombavaka amin'ny sabotsy izao dia etsy amin'ny trano izay ahitana ny fiangonana fanahin'ny voninahitra etsy an-tany Matsatsa. Tsy ao amin'ny maison de la culture amin'ny sabotsy izao. Fa rehefa tonga eo bazary ny tany Matsatsa ianao dia midina 20 metatra miala eo bazary dia mahita ny fiangonana fanahin'ny voninahitra. Ny trano izay ivavahanao dia tsy omby. Ny tokotany izay antsoina hoe overflow be moa ny antsoinay ny tokotany ety eo anoloan'ny fiangonana. Fa any ambadika any dia mbola fenoana olona daholo amin'ny sabotsy avy izao izay antsoina hoe overflow C. Fa raha mba mety dia mitondra ihany elo na parasoli amin'ny fotoana io satria niezaka ihany zay mba fenoana tafo ny tokotany ray manontolo saingy raha ny amaroany olona tamin'ny asabotsy sy ny alady teo nanomboka tamin'ny alarobia zoma sabotsy alady olona tsy olona no mifamoivoy mifaniziny ao amin'ny fiangonana fanahiny voninahitra. Natany amin'ny maison de la culture, natao amin'ny hôtel Le Bonheur, natao an-tany Matsatsa. Ka amin'io sabotsy ho avy io tena fotoana lehibe izay atsapahanao ny atao hoe tena misy fiantraikany tokoa ny fivavahana. Hotoriana sy ambara raha ampianarina amin'ny fotoana io hoe ahoana ny tonga ny fivavahana ataonao isy fiantraikany amin'ny fiainanao, amin'ny fianaranao, amin'ny tsenanao, amin'ny tokantranonao, amin'ny fitondrantenanao. Ho zaraina amin'io fotoana io izany. Amin'ny fito sasany maraina dia efa manomboka ny fotoana tapany maraina manontolo arahana vavaka matanjaka. Tsy izaho ihany no hivavaka ho anao fa isika mihitsy no hiaraka andohalika hivavaka. Miangavy mitondra lamba kely andohalehana
zay azotsika tsony hoe tapis de prière lamba kely zay ando aleanao mba tsy aloto mony akanjo zany no ilanan'izay andoalika isika anandratanana isika hitady n'Andriamanitra tena hivavaka isika amin'io sabotsy ho avy io amin'ny fiangonana fanainy voninahitra an-tany matsatsa izy fijoroana vavolombelona ho asehoko anao rehefa avy eo fa andao anaraka n'ity toriteny ity tsika zay nataoko tamin'ny alady tamin'ny hôtel Léo Bonheur an-tany matsatsa ho any an-danitra isika ary mitaona olona ho any an-danitra isika. Nanao lainy rara zany hoe na eo aza niasa fivelomana tsy nanaka anazy nanao niasa n'Andriamanitra tsy nanaoka anazy ny taona fanao an' Jesosy zavatra anankiroa no apetrako ny tompo aminao ianao mila tonga any an-danitra ary mitona fanahan'olona ho any an-danitra firy hoe inona daholo izy firy tsara inona daholo ianao mila tonga ary ianao mila mitona fanahan'olona zay dia ataovy ny fianaranao ataovy ny fivelomanao ataovy ny fiainanao le araka ny sitrapon'Andriamanitra fa zao zany zavatra zany atao vaindoana raza ny zavatra zany mazava sa tsy mazava zay ny androm-pisinao ranabavy zay ny androm-pisinao rahalahy azadino zany izy ngiziniko mandrakariva miara-piala ny fofonaiko zany zavatra anankiroa zany ary tsy amelako raha tsy hitako eo aminao zany raha mbola miaonako atsika zay ny androm-pisiko zay mahatonga ny vady mipetraka eto mahajanga am'izao tsy tonga eto zay par chance na par coïncidence na hoe eto ny toerana tiana hipetrahana tsy netrety hipetraka eto akory zay tsy tao anatin'ny programme anay fa noentiny tompo eto zay eto miomanana homany an-danitra sy tomana fanapedepa ho any amin'ny Jesosy isora enao sy neo akaikinao anisa izy ka ho baiboly androany misaotra n'Andriamanitra mifahatsiarovako anareo mandraka ariva amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra ka mangataka amin'ny fifaliana no ny firaisanareo ampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny zany hoe le olona zany rehefa nanompo an' Jesosy rehefa tonga tao am-piangonana dia naninona ny raisaina ampandroso ny filazantsara zay tompoko ny tena fiangonana fa raha zany tsy fiangonana ny anarana zany hoe rehefa tonga ao am-piangonana ianao rehefa lasa olona nivavaka ianao dia mila mihevitra miraisaina amin'ny namanao ampandroso n'inona izy teo ny filazantsara resaka fampandrosona ny fitoriana filazantsara zany rehefa lazaiko tamin'ny azoma fa indray andro ny ray amintsika tsy maintsy aretatsika tory izy telefona tonga tamiko efa naeno ianao nanino maty ranony raha vavy ranony fa ianao vaovao fa inona maty rana taranony tsy maintsy isy an'izany indray andro dia sika rehetra hiaraka hiarotory an'izay olona zay na ny namanao zany na ny eo akaikinao zany indray andro ho avy koa ny anjarako ho avy ny anjarany vadiko tsika rehetra io hitondra inona am'izay tsika raha hiala eto ilay zavatra farany tsy fohinao ino hoentinao angay hoentinao angay ilay zavatra tena tsy fohinao tsy nafoizanao fotoana hivavaka iny hoentinao angay zaho tamin'ny 1er mai 2016 saika lasa dia nitanako anankiroa efa mivokona dia saiko
asaiko atsotra ry zareo manao zao manao zao dia asaiko atsotra ry zareo dia samby manatsotra arak'izay tratrany fa tsy vita mitsony manao an'izao azy rehefa saika lasa ohatra zao zany zany ho faty zany dia raha ny vokiny iny tsy afaka mitondra 50 000 tao raha itsotra koa iny tsy afaka mitondra lakilena moto na lakilena tobila na lakilena tiroir na carte bancaire tsisy nenenina azy koentiny tsy afaka hitondra vady na zanaka tsy afaka hitondra fiangonana fa izao raha lasa kosa dia ny fanan'olona voavonjiko andraisaky valopity any amin'ny jesy tsy ny amaro ny arenako nandraisaky valopity any fa ny fanan'olona voavonjiko misy miainy veo sady izy io raha lasina vavy zay ny afatra zay nomenatsika tamin'ny alady lasa teo fa zao tsika dia anaraka fitseroana vavolombelona na vehivavy anankiray zay nanantona izy io tamin'ny volana jona 20 sy 2 taona lasa zay fa tsy mety miteraka tao anatin'ny 7 taona ny fanambadiana izy mivady ninenina karazana fitsabonana atao taminy tsy nandaitra taminy efa nivavaka ihany keo izy efa nivavahana ihany keo izy fa tsy nanova azy fa rehefa nanantony izy tamin'ny etsika ara-pana lehibe zay nampitondraina ny lohateny hoe impact de l'onction na hoe ny fiantraika ny ositra ny atao hoe ositra dia herin'Andriamanitra fa iza manao n'Andriamanitra napetrany ao anatin'ny mpanompony nanosorany mpanompony io no ositra io no niasa tany amin'ny fiainany liditra tany anatin'ny kibon'ny herin'Andriamanitra nanala ny fahamombana tao anatin'ny tao tamin'ny 1 jona 20 sy 2 no nandraisany an'izany kasika izany herin'Andriamanitra izany tamin'ny lalana vavaka nataon'ny lehilahin'Andriamanitra zay hitatsika amin'io sary io teo izy no nivavahana teo izy no nametrahan-tanana ary nandray fampianarana tsara taorinan'izay nitoy namonjy fotoam-bavaka izy nitoy nivavaka izy sabotsy nitoy nivavaka izy amin'ireny fotoana zay naovana fotoam-bavaka reny satria misy koa ny alarobisaka ny amin'ny 20 ratoandro taorina kelin'izay nitoejaza izy ankehitriny izy efa mitrotro ny zanany efa hianatra indray zany ny zanany aorina kely ao izany andao arahantsika zany fijerena vavolombelona izany itiny atao hoe fivavahana misy fiantraikana zay ianasako anao ny amin'ny sabotsy zao amin'ny fiangonana fanany vonahitra etsy an-tany masadsy etsy an-tany masadsy fa tsy amin'ny maison de la culture ndavara farisy moa ny anarako mipetraka any ambondrona ijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy eto ny amin'ny fahagagana lehibe nataon'i Jesosy tamiko miteny aho hoe fahagagana satria moa tena zavatra tsy hain'olombelona natao mihitsy no nataon'Andriamanitra tamiko tao anatin'ny taona maro ny zavatra nandehandeha tany anatin'ny kiboko tany narary anazy io tao anatin'ny 20 taona teo eo narary anahy nandeha dokotera nitsabo nanao échographie nanao analyse fa tena tsy hitany echo tsy hitany analyse le aretina nandehandeha tao anatin'ny kiboko ka zany aretina zany nitondra tsy fahavanonananaka tao anatin'ny kiboko ka rehefa niona tamin'i Jesosy nanantona mpanompon'Andriamanitra maromaro nitondra mbavaka ho ahy dia tao anatin'izay nefany manana ny fotoana ny Andriamanitra nanao ny adidiko ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zay nitondra mbavaka koa nanao ny adidina fa Jesosy niteny hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany dia nino natoky fa tsy maintsy miadidy Andriamanitra nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray pasteur moa izy io niteny tamiko hoe misy lehilahin'Andriamanitra manana fahasoavana amin'ny ka misy ianao io dia fa manantona azy ianao dia tsisa moa le lehilahin'Andriamanitra fa Pasteur Isidore Andrianirina dia nandeha tamin'ny fitarian'ny fanahy masina moa za dia nakany any amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina dia narako ny toro-lalana sy ny toro-hevitra toro-marika rehetra zay nilazainy tamiko nanao ny adidiny koa izy dia za koa namita ny adidiko dia tao anatin'ny 2 volana tapitrain'izay dia ny tenin'Andriamanitra nomeny tamiko zany tena nitondra
fahasoavana lehibe teo amiko sady nisitrana le aretina tao anatin'ny kiboko hatramin'izao aho tena tsy mahatsapa tsy maheno ntsony hoe misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kiboko ao no sady nitoejaza nanananaka izay zany ny fahagagana lehibe nataon'ny tompo tamiko ka mampahery anareo zay rehetra manana kamo mitovy amiko na dia tsy manana kamo mitovy amiko ary nareo fa mety hoe mikorotana tokantrano mety hoe misy aretina tsy hain'ny dokotera vahana mihitsy fa manome toky anareo fa ao amin'i Jesosy dia tsy misy zavatra tsy possible zany amin'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra no hijoroako vavolombelona eto fa io zanako zany dia tanatin'ny taona maro tsy nahazo zanaka izy dia nivavaka foana izay mianakavy nivavaka tsy nitsahatra nivavaka ary misaotra an'Andriamanitra zahay fa tsy mba nandeha tany amin'ny fanompoan-tsampy zany mihitsy zahay na inona zany ny zavatra niseho na inona zavatra manakana dia tsy nanana saina hoe andeha anatona fanompoan-tsampy na renjaza azy na renjaza tsy nandananay mihitsy zany fa dia teny dia ny fanojo tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izy pasteur izy io dia niresaka ny olana mahazo azy dia le mpanompon'Andriamanitra no niteny hoe tsara manao manatona ny lehilahin'Andriamanitra dia Pasteur Isidore zany dia nandeha tany izy rery nandeha tany rehefa nandeha tany izy dia ny fanazava teo ny fampiresaka izy mianaka dia rehefa fampiresaka izy mianaka dia nivavaka ho azy le mpanompon'Andriamanitra dia nanome teny ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny Exodosy 23-25 dia ny hoe manompo any Jehovah Andriamanitra ao dia tany haninao sy ny ranonao izy ary esoriny aminao ny aretina tsy isy afa-jazana na mombo dia iny tenin'Andriamanitra iny zany rehefa mivavaka izy dia ampidirina ao anatiny ny tenin'Andriamanitra iny mivavaka isanandro dia kory ny fahagagana ny asan'Andriamanitra zay tsy takatry saina fa nitoejaza le zanao dia tena faly ary isaorako Andriamanitra indrindra fa namaly vavaka izy. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana ity voninahitra ho an'Andriamanitra ny hijoroako vavolombelona eto feno fifaliana tokoa moa ary tena faly dia faly satria no ny nazahoany zandriko fahasoavana izay nazahoany an'io zany an'io dia tsy avy amin'iza moa zany fa avy amin'Andriamanitra dia voninahitra lehibe ho anazy irery ihany izy moa maro ny mpanompon'Andriamanitra efa nivavaka ho azy fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra moa dia samy manana ny fanomezam-pahasoavany daholo dia sendra zany izy nanantona ny Pasteur Isidore Andrianirina anisany manana fahasoavana zany izy amin'ny fahazahoanan'ilay zazakely dia faly tokoa moa ny fianakaviana rehetra satria nahazo zaza izy afaka daholo ny aretina rehetra izay tao anatin'ny kibony dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Zay no azoko ny fampizarana taminao androany na inona ka anao ampianatra zay ny fomba fivavahana ampianatra zay ny fiainana ao anatina vavaka na ny fiainana amina fiarahana amin'Andriamanitra tena mihay ny vavaka Andriamanitra ary mamaly vavaka Andriamanitra tokony isy fiantraikana amin'ny fiainanao isan'andro andavanandro ny vavaka ataonao sabotsitsika ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra etsy an-tany masaja bazary an-tany masaja mitsofoka eo amin'ny 20 metatra dia mahita ny fiangonana fanany voninahitra no misy banderole ngezabe misy ny sarin'ny Pasteur Isidore misy soratra hoe fanany voninahitra ao tsika no hivavaka ao tsika ny hitady an'Andriamanitra nareo mianakavy ao trano tongava daholo nareo praitam-po tongava nareo mivady mitongava mitondra elo fa indraindray tsonona ny toerana ao anatiny sy ny ao ambanin'ny tafo dia
tsy maintsy eny amin'ny ainandro eny tsika miaraka amin'ny elo tena vahoaka ny tatoato averika any ka ilaina ny fahatongavanao aloha amin'io fotoana io ary ilaina ihany koa ny fitondranao elo raha ohatra ka somary taratara-kely ianao fa raha ohatra amin'ny fito anao na fito sasany nefa tonga mety mbola tafiditra amin'ny toerana misy tafo sy ao anatiny ianao zay ivelan'ny trano dia misy écran be dia be ny écran izay ampiasaina amin'ny fotoana io eo amin'ny telo eo faravakeliny satria misy caméra maromaro idiffusena ny sary any amin'izay tsy tafiditra ao an-trano misy fiantraikany aminao ny vavaka atao amin'io sabotsy ho avy eo tain'Andriamanitra aza mbola miala anaraka ireo fiderana fiankofany etaeta n'Andriamanitra etaeta fitadiavana n'Andriamanitra avy ao am-pony ireo mpivavaka tsika amin'izao fotoana izao tain'Andriamanitra.
zay ny amin'iny rapito zoma tsy mandray olona fa miomana tanteraka amin'ny fikarakarana ny fivoriam-bavaka amin'ny sabotsy izao. Azadino ihany koa fa isaky ny alarobia amin'ny 24 atoandro dia misy ny fivoriana lehibe iarahanao amin'ny fiangonana fanany voninahitra etsy antany masaja. Misy fampianarana mandritra nyity volana oktobre ity iresakitsika ny atao hoe fivavahana misy fiantraikana. Tahin'Andriamanitra Pasteur Isidore niaraka taminao teto raha eo amin'ny anaran'i Jesosy voatany fandaharana olona maro ny vavonjy. Misaotra Jesosy eo. Amen. Mangasitraka tain'Andriamanitra tompoko. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.